Mpiadanana. Androany ita tarantsika dia mitondra ny lohateny hoe i dada no eo amin'ny familiana. Indray andro tsy maintsy nandeha tany Italia ny ray mpianakaviana iray sy ny vadiny ary ny zanany vavy Joanna izay efa taona. Hitsidika rahalahy. Tsy maintsy nitondra fiara nandritra ny 3 andro ny sesy zareo. Natahotra ilay zanany vavy kely izay tsy mbola nandeha alina mihitsy. Nanaitra azy ny aizy kitroka teny ivelany. Hoaisitsika dada? Ho any amin'ny fiangonan'ny rahalahy sy any abavintsika any Sicile any an-tendrombohitra Italia. Fantatrao ve io fiangonana io? Tsia. Fantatrao ve ny lalana? Tsia, fa afaka mamaky karatra tondrozotra isika. Ainao ve mamaky karatra tondrozotra? Ye, aza manahy ianao fa ho tonga soamatsara isika. Aiza no hisakafo isika raha noana? Afaka mijanona any amin'ny hotely fisakafoanana isika. Fantatrao ve raha misy hotely fisakafoanana eny an-dalana? Ye, misy. Fantatrao ve hoe aiza? Tsia, fa afaka mahita isika. Nitovy ilay fifanankalozan-kevitra niverin'ny mibetsaka nandritra ny alina voalohany sy ny alina faharoa. Fa nandritra ny alina fahatelo dia nitoetra tamin'ny fitoniana ilay zanany vavy. Fa rehefa nijery teo amin'ny rétroviseur ny dadany dia hitany izy fa nifoha ary nitoetra am-pilaminana fotsiny sady nijery ny manodidina azy. Tsy nahatsindry ity rainy nanontany tena hoe maninona ny zanako vavy no tsy sahy manontany amiko intsony? Dia nanontany, ry malalako, fantatrao ve hoaisitsika? Ho an'ny Sicile, ho an'ny tendron'ny Italia any amin'ny fiangonan'ny rahalahy sy any abavintsika, hoy ity zanany. Fantatrao ve ahoana ny ahatongavantsika any? Tsia. De ahoana ary no tsy mametraka fanontaniana amiko intsony ianao? Satria i dada no eo amin'ny familiana. Satria i dada no eo amin'ny familiana. Izany valitenin'ny zanany vavy efa taona izany dia lasa hery sy fanampiana ho azy. Ary nandritra ny taona maro, isaky ny misy fanontaniana sy tahotra eo amin'ny lalany, dia hoy izy amin'ny tompo, eny, ny iray izay any an-danitra no mitondra. Dia hoy ity ray mpianakaviana hoe, azontsika fantarana ny toerana le tahaka ny zanako vavy any Sicile any an-tendron'ny Italia. Tahaka ny zanako vavy kely, tsy fantatritsika ny lalana, tsy haitsika hoe ahoana ny mamaky ny karatra tondrozotra, tsy fantatsika raha ahita hotely fisakafoanana eny an-dalana, fa ny zanako vavy kely na afantatra ny zavatra tena manan-danja indrindra, i dada no eo amin'ny familiana. Dia izay no nahatonga azy tsy nanana iay sy mahatoky. Fantany fa ny dadany dia anome azy izay rehetra ilainy. Fantatrao ve ny dadanao? Ilay mpiandry lehibe izay mpamily ny fiainantsika. Inona no fihetsikao ary inona ny valiteninao amin'ny mahampandeha amin'ny mahazanany anao? Angamba nametraka fanontaniana maro ianao. Fa aoka ho tahaka ilay zazavavy kely izay mifantoka amin'ny manan-danja indrindra ny hoe i dada no eo amin'ny familiana.